Taranja taekwondo ITF izay efa anisan'ny manana toerany ihany koa eto amintsika amin'izao fotoana izao izay ikarakara fanana maromaro na eto an-toerana na any ivelany izany mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny mpitantana ity club ity. Hiatrika fanana maromaro eto an-toerana sy any ivelany amin'ity taona ity ny mpiatroka taekwondo ITF Madagascar Association efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny fikambanana amin'izao fotoana izao. Ny taekwondo ITF Madagascar Association dia manana hetsika eto Madagasikara sy izay ho tanterahana any ivelany. Voalohany zany aloha izay hetsika eto Madagasikara izay akaiky indrindra moa zany ilazantsika azy dia amin'ny 29 avril ao amin'ny Tokyo Betongolo zany manomboka amin'ny 7 maraina zany hatramin'ny 5 hariva isy ny stage izay hoentina ampitana amin'ny ireo mpikatroka zany ireo fanitsina sy fivoarana amin'ny taekwondo ITF. Dia manarakarak'izay moa zany misy ny coupe ny ITF Madagascar Association izay atao amin'ny 20 sy 21 mai ho avy izao amin'ny gymnase couvert Mahamasina izy io zany. Dia manarakarak'izay stage national ihany izay ho tanterahana amin'ny mois de juillet izay ho taritin'ny vice-président ny fédération internationale Grand Master Paul Weller sy ho avy voalohany eto ihany koa ny vice-président ny fédération française izay monsieur Jonathan Maurice zany hitarika stage izy ireo manomboka ny 18 hatramin'ny 24 juillet ho avy izao. Dia ao anatin'io moa zany misy io combat défi izay amerenan'ireo champion sy vice champion izay voaka tamin'ny coupe nationale zany ny combat indray dia eo ambany fiahin'ireo expert ireo zany dia ireo zany mitsara hoe iza no tena mahafehy an'ilay taekwondo ITF eto Madagasikara zany. Zay zany ny activité nationale. Dia ao anatin'izay koa ny ITF Madagascar Association dia manana ihany koa hetsika izay andraisany anjara any amin'ny international zany. Dia voalohany indrindra ao anatin'izay moa zany dia ny stage izay ho tanterahana any Beijing Chine zany amin'ny 30 hatramin'ny 2 juillet 30 juin hatramin'ny 2 juillet ho avy izao. Ny stage io moa zany dia hoentina hanomanana an'ireo ekipa izay handray anjara any amin'ny championnat du monde izay ho tanterahana amin'ny 9 au 16 octobre ho avy izao any Irlande Dublin nanaovana azy io. Arak'izany dia naneho ny fahavononany ihany ireo mpitantana ny ITF MAS amin'ny fikarakarana rehetra. Eo anatin'ny fikarakarana tanteraka moa zany izahay ary nefa irahana malala fa ny taon-trano tsy efa nire dia atanay amin'ireo malala tanana zany mba ahafahana karakaran'irety izy angataka fanampiana zany zay hoe malala tanana. Manahoana ny ataona hoe petraky ny taekwondo ITF zany ho anareo mpikarakara amin'izao fotoana izao eto Madagasikara izay azo lazaina hoe efa manana programa mazava mamakitra na eto an-toerana na any ivelany manahoana ny fiarahana sy anareo mifanjakana. Efa fikarakarana zany zay ny au niveau-ny ministère dia kelikely moa zany manaraka ho avy. Manodidina ny 500 eo amin'izao fotoana izao ny mpikatroka mivondrona ao amin'ny ITF MAS.